dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany. 7 martsa 7 sy 7 7 martsa 5 sy 2 valo amin'ny 7 taona ny tolom-panafahana nataon'ireo mahery fo niady ho an'ny fanafahana ny Madagasikara teo ambany-gejany frantsay. Inona ary no tsaroana voalohany raha vao miresaka izany 7 martsa 7 sy 7 izany. Tamberina ao anatin'ny fahatsiarovana amin'ny tsingerin-taona isa-taona tahaka izao ny fisian'ny raha latsaka raha ny malagasy latsaka malagasy mamony ainy ary amanaliny ireny olona namoiny ainy ireny. Misy ny vokatry ny fampijaliana sy ny fandropahana nataon'ny mpanjanaka tamin'izany fotoana izany satria dia azo ambara tokoa hoe vonomboka no azo nazana azy fa etsekilany koa nefa dia tao dia tao koa ny fifandropahana teo amin'ny samy malagasy. Endrim-pamiretana sy ny fanjanana izay tena diso tafa ohatra ary tena niatra manay ny gasy tanteraka mihitsy niatra manaina satria hatramin'ny toe-karena amin'ny maha-olona ala izany hoe tena fanandevozana mihitsy tamin'izany fotoana izany raha ny tantara entso ny boky mivoakina ary ny fijoroana vavolobelona nataon'ny olona maro. Nisy ny fahasahiny ho an'ireo atokon'olona nanafaka ny Madagasikara sy niady tamin'ireo mpitondra frantsay. Tsy tongatonga ho azy ny fifandonana teo amin'ny malagasy ny mpanjanantany fa noho ny famafisan'ny fanandevozana natao no antony voalohany nahatonga ity fipoahany netsy 7 sy 7 ity no terena namokatra ho an'ny la France i Madagasikara izay namatsy ireo miaramila frantsay niatrika ny ady lehibe faharoa hoy Ranjato Erarilala mpahay tantara sady akademisianina. Raha ho an'ny teto an-toerana aloha dia ny zava-nisy dia hita miariary ny hoe efa tena tsy zaka ny malagasy intsony amin'ny ankapobeny ny vesatra ny fanjanahantany. Andrindra indrindra teo amin'ny vanim-potoana nandritra ny ady lehibe faharoa sy nitoetra ty amin'ny faran'ny ady lehibe faharoa tateoriana 1920 zany tena mafy ny zavatra ny aina ny olona tamin'izany fotoana izany. Teo aloha ny hoe ny tery vaimanta nataon'ny mpanjanaka ny amin'ny fampandraisana anjara ny malagasy amin'ny fanampiana ny Frantsa tamin'ny fiatrena ny ady. Ny endrika ny sehoana izany ohatra ny fanaovana ny antsoina hoe office du riz izany hoe ny fanangona ny fanjakana ny vary ary dia nisy ny navela ho an'ny olona fa ny ampahany betsaka nalefa nanoanana ny frantsay niady tamin'ny ady lehibe faharoa. Aleo aneritreritra hoe 900 kilao isan-dà no tsy maintsy nananana na mpamboly ianao na tsy mpamboly mafy tamin'ny olona izany. Nisy tamin'ny taona 1970 ireo endrika famonoana mivantana sy fampitahorana natao ho an'ny malagasy tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ho iatrany Andriamato Ranjato Erarilala. Maro ny fikambanana efa nivontrona tany alohan'ny 7 mitady ny fomba nanafahana ny Madagasikara toy ny Jina, Panama, VVS saingy nisongadina manokana ny MDRM. Herintaona mialohan'ny ilay fipoahan'ny toe-javanisy tamin'ny 7 sy 7 dia efa nisy disadisa maro fifandonana koa aza mitranga tamin'ny faritra samihafa teto Anosy. Ny teto Antananarivo ohatra dia nisy ny raharaha ny Sabotsynamena izay nisin'ny zandary ny tifitra malagasy Rola tamin'ny jiona 7 sy 7 ary niteraka fahatezeran'ny olona mihitsy zany satria rehefa nakan-drazana ny hôpitaly be filatanana ny olona tamin'izany fotoana izany dia nivadika filarambela izy nakeny amin'ny résidence teny Antananarivo na teny misy ny gouverneur zany endrika
tsy fahafalimy zany ary taratra ilay halala ny disadisa tao anatin'ny fiarahamonina malagasy. Tany amin'ny faritra Atsinanana iny tahaka ny tany Ampasinambo, ny Antoanga Vola sy ny sisa iny dia efa nisy ny fietsehan'ny olona nanohitra amin'ny fomba mivantana sy hita maso mihitsy ny fanjakazakana sy ny tsirarina. Izy zareo mpitondra fanjakana frantsay dia nanapatra ny heriny tamin'ny fisamborana. Ireo ilay verina fa olona manao ny tohina ary ny akamaroany ireny moa dia saika mpikambana tao anatin'ny antoko NDRM izay antoko ny orina tamin'ny febroary 1979 ary namaritra ho tanjona kendrena ny famerenana ny fahaleovantena ny Madagasikara. Ary zany no nahatonga ny eo antoko io nahazo vahana tao anatin'ny fotoana voamonja ny nijoroany no ela dia nirohatra nrotsaka ny mpikambana tao aminy ny olona tamin'ny faritra samihafa ary dia antokony hatanjaka mihitsy izy. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia maro tamin'ireo firenena voazanaka no nitaky ny fahaleovantenany ka anisan'izany i Vietnam ary nanao toy izany koa i Madagasikara. Taorian'ny ady lehibe faharoa dia nahazo vahana ny hevitra fanafanjanatany, izany hoe ny tokony hirosona amin'izay amin'ny fanomezana ny fahaleovantena ireo zanatany samihafa ary ny fanjakana anglisy sy ny firenena frantsay ny tena voatrondrotrondro tamin'izany satria ireo no firenena nanana zanatany maro indrindra. Fatao koa nefa ny zareo Belzika ny firenena hollandais sy ny hafa. Ny firenena lehibe anankiroa songadina tao reny ady lehibe faharoa États-Unis sy ny firaisana sovietika dia nitsipaka marondrano izany fanjanahantany zany ary ny firenena mikambana izay iorina tamin'ny 1979 dia nanao zava-dehibe koa ny fankatoavana ny zon'ny firenena tsirairay avy ny zo anana fahaleovantena na fahafahana. Izany tontolo iraisam-pirenena zany dia nanome vahana ny fietsehana ao amin'ny fitakinan'ny fahaleovantena taty amin'ny zanatany. Ary nisy ny ohatra velona izay tahaka ny hoe niraisinao modely mihitsy dia efa ny fietsehan'ireo firenena sasany zanatany tahaka ny Vietnam ohatra. Tamin'ny ady tany Indochine nitsanganan'ny Vietnamiana nanohitra ny mpanjanatany frantsay. Reny zany dia tahaka ny mampiseho hoe tsy azo itovirana ny firosoana ao amin'ny firoson'ny zanatany ao amin'ny fahaleovantena. Toy ny ahoana ny taratra izay tolona nataondreo mahery fo niady ho an'ny fahafahana izay. Vany amin'ny fitopolo taona teoriana mieritreritra ve tsika fa nieritreritra ireo le ray aman-dreny ty tanindrazana ireo fa hoe vany amin'ny fitopolo taona teoriana dia mbola isy teratany frantsay indray hiverina hitondra ny Madagasikara izay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ka tokony apetsika ny ampotsika zany zavatra rehetrarehetra zany da izay ary no lasa manana didy itsika taranaka teoriana no mitolona inona no azotsika tao raha mihoatra nataon'ireo ray aman-drenitsika ireo satria tena mbola tsy afaka Madagasikara vany amin'ny fitopolo taona teoriana. Ambara tsy ampisalasala aloha fa dia raha mipetraka eo amin'ny toeran'ireo ilay olona nanao antsio zavatra tamin'izany fitakina ny famerenana ny fahaleovantena tamin'ny alalan'ny ady izany isika dia ho azo an-tsaina avy hatrany fa fahadisom-panantenana no ao anaty satria ireo izay tena mitolona ho amin'izany fanafahana ny firenena izany ka tena niloloha tokoa ny tanindrazana ary naneho fitiava-tanindrazana tsy misy tambony dia tsy ho Madagasikara fa raha mitana ny laharana farany irantany tahaka an'izao no heverina izy ireo. Raha ny vokatry ny tolo aloha zany raha amin'izao amintsika amin'izao fotoan'izao dia azo lazaina fa tena mampalahelo ary mety mampitomany an'ireo izay ratsadrata ao anatin'izay tolona resany fa raha ny zava-misy eto Madagasikara satria isika zao ny firenena mahatra indrindra iran'izao tontolo izao amin'ny ara-toekarena na ara-tsaina na ara-batana na ara-panabeazana na amin'ny lafiny kolotsaina dia azo lazaina fa tena mahatra malagasy amin'ny lafiny rehetra. Tokony ampiseho modely ho an'ny fitiavan-tanindrazana izay mahazo fahefana ankehitriny. Latsaka kady ny firenena, hoy ny olom-pirenena, mpahain-tantara, mpanao politika ny fampiresaka taminay ary omena asina ireo raha latsaka ho an'ny tanindrazana.
manana didy sy andraiky tsika n'izao fotoan'izao hanoia mitolaka ny javatra tokony atao voalohany ozy a dia fanitsiana an'izay tantara zay zany ary tokony hajanontsika ty fankalazana isaky ny 7 mars ty fa fahatsiarovana no tokony ho ataontsika ary fotoana anankiray isainana sy tsakotsakoana mba hitrerentsika nitsiana ny tantara sy ahafahana manenitolona natomboka reo ray aman-drenitsika reo zay mbola tsy vita moza amin'ny lafiny rehetrarehetra zany ty firenentya mila ny olona rehetra ao anatiny mao zay mba mety mety ho marika atsarovana tsara indrindra ngamany ho apetraky ny mba ho fanajatsika reo izay tena nitolony nandany ainy nandatsaka nandany ainy moa zany nandany eny tantera agna fony zavatra rehetra mba anjena ty firenenty mba olova tsara no mety ho hitan'izao any am'izay misy azy any tsy fantatsika mety mijery atsika izy am'izao fotoan'izao na mandinika atsika tsirairay dia misitona ny fieritreretan'ny olo rehetra izay manana fahefana ho zako afatra ireo olo-mangatsika singaniko professeur Albert Koutratsimamanga singaniko manaraka an'izay ny olo-manga lehibe ny firenentsika raina le mampandry afatra iray ihany no nambaran'ireo olona ireo fa afatra misy tantarany teny hoe ho an'ny tanorantsika ho antsika malagasy amin'izao fotoan'izao teny hoe mba ho malagasy mandroso fa mijanona ho malagasy toy izao ny tantarany teny tamin'ny taona 7 professeur Albert Koutratsimamanga nanambaran'izy io malagasy mandroso fa mijanona ho malagasy dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasalafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany